Dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka fandaharana seho ny herinandro eto amin'ny fahitalavitra MBS ary koa ny isika rehetra miaino ny onjam-peon'ny MBS radio 95.4 amin'izao androany izao. Araka ny teneniko antsika eto dia ampafantatra anareo satria manomboka amin'izao tsika miteny izao koa dia sady mandeha amin'ny onjam-peon'ny MBS radio zany ty fandaharana ty noho izany isika rehetra miaino radio dia manao kokoa be iza mija satria miaino fandaharana seho ny herinandro ianareo amin'izao. Andro anatin'ity fandaharana ty dia ampafantarana anareo hoe aiza ny misy hetsika tokony jerevana amin'ny faran'ny herinandro satria amin'ny fiaina ihany koa dia mila fialam-boly antom-pisian'ny fandaharana ampafantarana anareo hoe aiza no tokony hoale. Ny hetsika voalohany ampafantariko anareo dia nitarika Mario izay anatanteraka cabaret ao amin'ny Bonarabe 67 hectares amin'ny zoma fa 4 ambin'ny folo amin'ny zoma zany fa 4 ambin'ny volana Jona vidipidirana ray alina ariary manomboka amin'ny 7 ora alina. Aleko anao, aleko antragno tiako, aleko anao, aleko vady, aleko anao, aleko antragno tiako, aleko anao, aleko vady. Dia mbola amin'ny zoma fa 4 ambin'ny volana volana Jona io ihany dia manana fotoantsika miaraka amin'ny tarika kika ao amin'ny plaza etsy Ampefilo mitondra lohateny ny hetsika hoe Soavaly Metaly manomboka amin'ny 7 ora latsaka fefa na 19h45 le fotoana miavaka kely satria mety misy fiomahana kely fidirana angamba amin'io matoa misy an'izay fefakadiny kely zay ka ny ao amin'ny plaza Ampefilo ilay hetsika no atao ny vidipidirana kosa dia misy manomboka amin'ny réservation tsotra zany manomboka amin'ny 2 alina ariary ary ny réservation premium kosa dia 4 alina ariary ary ny réservation gold dia 5 alina ariary. Dia mbola amin'ny zoma fa 4 ambin'ny folo volana Jona ihany dia manana fotoantsika miaraka amin'ny tarika jazz MMC ao amin'ny la suite 101 dia ny fotoana manomboka amin'ny 7 ora alina amin'ny 7 ora alina miavaka kely izy satria misy dress code misy amin'io style africaine zany no akanjo anaovantsika amin'io vidipidirana kosa dia ray alina ariary. Karatalua mitande matsonovua shenga zot karatalua ava izos karatalo skaratalo ava izos karatalo skaratalo ava izos karatalo skaratalo ava izos karatalo dia mbola amin'ny zoma fa 4 ambin'ny folo volana Jona io ihany dia manana fotoantsika ao amin'ny piment café Beoririka manomboka amin'ny 7 ora alina dia tsy iza fa i Lily sy Tselona izay anatanteraka cabaret vidipidirana kosa dia 5 sy ray alina ariary. Full dalana nende man touch tu for it's a kavodi getaneta for it's a kavodi getaneta.
ary amin'ny sabotsy fadimy amby folo ny volana jona kosa dia mana fotoantsika miaraka amin'ny fi rasolofiny aina zareo tarika moa zany a zany hoe fi hain husband ao amin'ny bop village ao Androibe manomboka amin'ny 2 ora sasany atoandro ny fotoana amin'io a vidibidirana kosa dia 2 alina ariary ary ve raha malala moa fa amin'ny alahady fahena amby folo ny volana jona dia fankalazana ny fetiny iray na dia somary mangingina ary izy fa nefa misy hetsika izay karakaraina eny Ivato izay hidrononan'ireo artista tahaka ny Flash B, Oblak, Boto, Jess Flavioane, Tarika Repika, Joanne, Bolopix, Rajao zany hoe atao eny amin'ny tokotanin'ny sekoly Saint-Thérèse Ivato io hetsika io manomboka amin'ny 2 ora tolakandro zany hoe tsy misy vidibidirana io fa ho antsika rehetra zany dia afaka mamonjy an'izany hetsika izany ary mbola amin'ny alahady fahenina amby folo ny volana jona io ihany amin'ny fetiny raha io dia misy hetsika ho antsika ty irakalo fahiny dia misy hetsika ao amin'ny trampokon'olona lalàna-kely mitondra ny lohateny hoe ny hiran'ny fahiny amin'ny 3 ora no manomboka izy io iarahantsika amin'ny Gaston Andrianony Salomon Biriny Railovy zany hoe fotoana anankiray zany io satria eto amin'ny seho ny herinandro moa zany dia zahana variena mihitsy hoe misy hetsika tahakatahaka zao mety amin'ny tanora fa amin'ity kosa mety amin'ny zokojokony raha izaho manokana miresaka aminareo zao dia anisan'ny lina amin'ity hetsika ao amin'ny trampokon'olona Analakely ity manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ilay izy ny vidibidirana kosa dia 5,000 sy 2 alina ariary miovaloky zanjereko raha lavitanao miala elo anye materokalao aninanio kanefa tsarovy fa ampitso ihany ianao mety zaka vetsovetso mitovy dia izay sy izay no programa afaka natotranareo amin'ity herinandro ity averiko foana ho antsika mpanaraka ny onjam-peon'ny MBS Radio dia voatriny hoe vaovao ty fandara ty fafanadea tamin'ny fahitalavitra izy fa nefany amin'izao kosa dia omena ny anjarany koa antsika rehetra mpanjohy ny onjam-peon'ny MBS Radio tapitra ny fandarana amin'ny herin'ny androany iray amin'ny verina eto veloma daholo eo